Ny mety ho toetr'andro eny an-dranomasina ny alakidiny janoary 2022 amin'ny enina maraina hatramin'ny alakamisy enina janoary 2022 amin'ny enina maraina. Ho an'ny morsiraka atsinanana Cap d'Amble hatrany Capeste misy tafiotra arahelo ny ranomasina amin'ny faritra misy oram-baratra. Androna tandrifin-drahona mety arahi-kotroka ho avy atsimo na atsimo atsinanana ny rivotra ka ho sivatra amin'ny 900 km isan'ora ahatratra 80 km isan'ora indraindray. Adimpanonja ny ranomasina ahavon'ny onja latsaky ny 2 metatra. Capeste hatrany Mahanoro androna tandrifin-drahona mety arahi-kotroka ho avy atsinanana na avatra atsinanana ny rivotra ka ho sivatra amin'ny 900 km isan'ora. Iovaova kosa ny alina sy ny maraina ka ho sivatra amin'ny 900 km isan'ora. Adimpanonja ny ranomasina anonja be anaty orana ahavon'ny onja 1 hatramin'ny 1,2 metatra. Mahanoratra ny taonany avy androna tandrifin-drahona mety arahi-kotroka ho avy atsinanana na avaratra ny rivotra ka ho sivatra amin'ny 900 km isan'ora ahatratra 80 km isan'ora indraindray. Anonja be ny ranomasina ahavon'ny onja 1,5 hatramin'ny 2,3 metatra. Taolany alatra ny Cap Sainte-Marie andrahoana amin'ny tsitokotoko na ibalika ny masoandro ho avy atsimo atsinanana ny rivotra ka ho 9 hatramin'ny 7,30 km isan'ora. Anonja be ny ranomasina ahavon'ny onja manodidina ny 1,5 hatramin'ny 2,2 metatra. Ho an'ny morontsiraka andrefana Cap Sainte-Marie hatrany Cap Saint-Vincent andrahoana amin'ny tsitokotoko ho avy atsimo atsinanana ny rivotra ka ho 80 hatramin'ny 9 km isan'ora ahatratra 20 km isan'ora indraindray eny Antsimon-Toliara. Ho avy andrefana na avaratra andrefana ny akafa ka ho sivatra amin'ny 80 km isan'ora. Anonja be ny ranomasina ahery indraindray ahavon'ny onja 1,7 hatramin'ny 2,2 metatra. Cap Saint-Vincent hatrany Cap Saint-André misy orana tandrifin-drahona ny avaratry Morondava ho maina ny andro any an-kafa. Ho avy andrefana na atsimo andrefana ny rivotra ka ho sivatra amin'ny 900 km isan'ora. Adimpanonja ny ranomasina anonja be amin'ny tendrony atsimo ahavon'ny onja aotra 1,5 hatramin'ny 1,2 metatra. Cap Saint-André hatrany Analalava misy tafiotra indraindray anaty oram-baratra arahero ny ranomasina. Misy tandrifin-drahona arahi-kotroka ho avy andrefana ny rivotra ka ho sivatra amin'ny 900 km isan'ora. Ho tonona adimpanonja ny ranomasina ahavon'ny onja latsaky ny 2 metatra. Analalava hatrany Cap d'Ambre misy tafio-drivotra amin'ny faritra misy oram-baratra arahero ny ranomasina. Misy tandrifin-drahona arahi-kotroka ho avy avaratra andrefana ny rivotra ka ho sivatra amin'ny 900 km isan'ora. Ho tonona adimpanonja ny ranomasina ahavon'ny onja latsaky ny 2 metatra.